dia faly miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao indray. Isaorana ny tompo ny fahasoavany, ny fitiavany, ny famindrapony izay mbola iainantsika ary tsapantsika matojo an'izao andro anio izao amintsika amin'ity androany ity. Isaorana ny tompo fa izy no mbola nanome tombonandro ary nahazoantsika an'izao taona vaovao 2024 izao. Miaraba antsika tsirairay avy nahatratra ny taona vaovao 2024 ary dia miaraba ny ray aman-dreny rehetra, ray aman-dreny nahitana masoandro, ny ray aman-dreny ampanahy, miaraba ny zoky, miaraba ny zandry, miaraba izay rehetra manaraka tsy akanavaka n'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Miaraba antsika tsirairay avy ary mirary ny fahasoavan'ny tompo, ny fitahin'ny tompo, fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ho amin'ny olona ankasitrahany. Izy no mbola manome tombonandro, ny fahasoavany mbola iainantsika dia misaotra azy. Misaotra ihany koa ny tompon'andraikitra an'izao fahita lavitra izao izay mbola manaiky ny iara-iasa, mbola manome fotoana ahafahana manofa minitra vitsivitsy ahafahana mampita an'izao teny izao, teny izay mitondra fiainana ho an'izay maty, teny izay manala etaeta ho an'izay mangetaeta, manala anoanana ho an'izay nona, manafaka izay voafatotra, mampahiratra ny jamba, manome fiainana be dia be ho an'ny tsirairay avy. Isaorana ny tompo izany ary dia nanaiky nareo iara-iasa ary dia ny tompo hamaly fitianareo ary zava-dehibe zany fiarahana miasa ao amin'ny tompo izany dia mirary soa ho anareo tompoko ary ny fahasoavan'ny tompo aminareo ihany koa amin'izany zavatra rehetra izany. Misaotra antsika tsirairay avy ihany koa izay mampahery amin'ny alalan'ny mail na amin'ny antso na amin'ny alalan'ny SMS ny amin'ny fahazoana hery sy fahazoana fahasoavana amin'ny teny rehetra izay nambara. Ny tompo no isaorantsika, atolontsika azy ny dera, atolontsika azy ny aja, atolontsika azy ny saotra, atolontsika azy ny voninahitra fa ny tena dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary izay tokony natao ihany no natao, fa ny dera sy ny aja ny voninahitra ny laza dia ho an'i Jesosy rery ihany amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Maro no efa nandray fahasoavana tamin'ny alalan'izao teny izao ary mielipatrana manerana ny nosy sy manerana an'izao tontolo izao ny teny noho ny fahefana nomeny Jesosy tompo ary noho ny fahefana Jesosy tompo rehefa miasa izy dia tsy misy mahasakana. Maro ny maharay fahasoavana, mandray ny teny, voakasiky ny teny amin'ny toerana maro, eto Antananarivo, any a Fianaratsoa, any a Fort Dauphin, any Toliary, any Mahajanga, any a Tomasina, any a Diego sy ny faritra maro izay tsy ho voatanisa eto dia tena nandray fahasoavana, nandray ny teny izay nanome fiainana ho azy ireo. Dia isaorana ny tompo izany ary miaraba antsika tsirairay avy izay any amin'ny toerana rehetra any ka manaraka an'izao teny izao. Tsy vitany eto toerana eto Madagasikara hafa ny tompo miasa ary rehefa mandeha ny teniny tsisy mahasakana hoy ato eo. Any a Kanada any misy voaray voakasiky ny teny ihany koa, any Frantsa any maro be ny voakasiky any Frantsa any, ao a Paris, any a Toulouse, any a Marseille, any Grenoble, any a Meaux, any Melun, toerana maro izay ikasihan'ny tompo ary miasa ny tompo rehefa izy ny miasa dia tsy misy mahasakana. Any amin'ny faritra Moyen-Orient any Koweït, any Arabie Saoudite, maro be ny voakasiky ny teny. Dia isaorana ny tompo izany fa tsy niasa foana ary tsy niasa maina, fa hoy izy hoe ny teniko rehefa alefako tsy verina maina amiko izany fa anatanteraka an'izay rehetra nampandrahako azy izany. Dia efa niasa ny tompo ary ho azy ny voninahitra, ho azy ny dera, ho azy ny saotra amin'izany rehetra izany. Manaraka izay ny faniriana ho antsika tsirairay avy amin'ity taona vaovao ity dia ny hoe mba ho mpankatoa ny teny isika. Maro ny teny efa voazara tamin'ny alalan'izao fandarana miomana izao, efa manakaikaiky ny 20 any izao ny laharana dia be da be ny teny nambara tao, be da be ny teny nozaraina tao. Ny faniriana tsy zavatra ahafalin'ny saina, ahafalin'ny sofina fotsiny fa mba tena hipaka any am-po mba hisy fankatoavana. Ndray andro Jesosy rehefa tao amin'ny toerana anankiray nizara teny na mpianatra dia nisy ny teny hoe Jesosy ny reninao sy ny rahalahinao ao alatranao. Ao amin'ny Matthieu toko faharoa andiny fahadimapolo misy an'izay dia hoy Jesosy, iza ny reniko ary iza ny rahalahiko, dia nijerijereny ny mpianatra dia nitondrony. Dia hoy Jesosy hoe reo ny reniko sy ny rahalahiko, matsy ny mpianatra. Dia hoy izy hoe fa na iza izy nanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy no reniko sy anabaviko ary rahalahiko. Zany hoe le fankatoavana io zava-dehibe mahatonga antsika ho piraitam-po amin'i Jesosy, ho rahalahin' Jesosy, anabavin' Jesosy, renin' Jesosy dia le fankatoavana le tenin'Andriamanitra. Mahita koa tsika any amin'ny Luka toko 7:20 andininy 7:20 rehefa
tao amin'ny fivoriana tao koa Jesosy de nisy vehivavy nikika vehivavy de niteny hoe sambatra ny kibo zay nitondranao ary ny nono zay nononao de hoy Jesosy hoe eny fa aveo Jesosy nylaza hoe maika sambatra azy ny miaino sy mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika am'izany hoe zava-dehibe am' Jesosy, zava-dehibe am' ray mihitsy ny fankatoavana ny teny zay voalaza. Any am' Jakoba any koa tsika toko voalohany de any amin'ny 9:20 any de milaza ny apôstôly Jakoba hoe aoka ho pankatoa ny teny ianareo fa azo piaino fotsiny ihany ka hamitaka ny tenanareo. Fa raha misy ozy izy olona mandinika miaino ny teny ka manadino de oarina amin'ny lehilahy zay nyzany tarehany tamin'ny fitaratra, rehefa lasa izy aveo de adino ny tarehany. De sala am'izany ny olona ozy izy zay miaino ka tsy mankatoa. Fa hoy voasoratra hoe fa raha misy olona ozy izy tena hoe miondrika ary mankatoa ny lalan'ny fahafahana ary maharitra am'izany de ho sambatra amin'ny asan'izany olona zany. Zay rehetra manaraka an'izao teny zao ny fanirinay ny faniriko amintsika de mba ho pankatoa ny tenitsika fa izany no asambatra atsika pankatoa ny tenyny fahafahana ozy izy tenyny fahafahana. Jesosy ny teny any Matthieu 7:1-2 hoe tsy zay rehetra manao amiko tompoko no hiditra amin'ny fanjakana lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko zany an-danitra. Ny fanirina zany de mba tsy ho faly fotsiny tsika hoe asy ho any mihitsy ireo mpangalaboly reo, asy ho any mihitsy ireo manao fahafolony reo, asy ho any mihitsy ireo manara roatra reo, fa itsika mihitsy koa no ankatoa zay voalaza hoe mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahadiovampo, mandeha amin'ny fahamarinana, mba tena hoe anisan'ny ankatoatsika fa zay mankatoa no hiditra amin'ny fanjakana lanitra. Farany amaranako azy amin'le firarintsoa Matthieu 2:20 Jesosy de niresaka tamin'ny lehibe ampisorona, loha ampisorona. De hoy Jesosy hoe ny mpamorietra sy ny vehivavy janga no mialoha lalanareo any amin'ny fanjakana lanitra. Tiany Jesosy lazaina tamin'izay de zao ny mpamorietra sy ny vehivavy janga rehefa nandreny teny tonga de nibebaka ireo. Ak'izany le Jaona 9:9 le vehivavy azo ola-tanana ny jangajanga avy hatrany iny de nibebaka ary tsy nanota tsony. Mahita koa tsika ny Zakaiosy zay tena hoe nibebaka zay lehibe amin'ny mpamorietra ary tsy niverina tamin'ny fahotany tsony. Reny ozy Jesosy ny mialoha lalanareo ny fanjakana lanitra fa ny lehibe ampisorona mpanorandalàna ny fariseo zay mpanao fombafomba mpivavahana sy resaka ivelany. Hoy Jesosy hoe tsy miditra amin'ny fanjakana lanitra nareo raha tsy mibebaka tsy mankatoa. Izy zareo tsy mibebaka tsy mankatoa ny teny tsy miditra amin'ny fanjakana lanitra. De tena zava-dehibe ry havana ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Manarak'izay tiana apetraka amintsika ihany hoe zao fandarana miomana zao tsy mitarika atsika ho amina tokom-pivavahana, tsy mitarika atsika na ho amina tokom-pinoana, tsy misy tokom-pivavahana afaka torona ianareo, tsy misy tokom-pinoana afaka torona ianareo, tsy misy fikambanana afaka torona ianareo, ary tsy mitarika hoe anangana fiangonana zao na anangana tokom-pivavahana na anangana fikambanana fa mitarika olona ho ao am' Jesosy Kristy velona lay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa tsy iraka napetraka Jesosy ho anay no anangana tokom-pivavahana, tsy iraka napetraka Jesosy ho anay ny amory olona ka ametraka olona eo ambany fahefanay sy eo ambany fitondranay sy hanaovanay zay sitraponay, fa ny tanjona napetraka Jesosy iraka napetraka Jesosy de hoe mandehana manaova mpianatra ny firenena rehetra. De apetraka amintsika mihitsy zay hoe anao mpianatra ny firenena rehetra ny tanjony zao fitoriany zao ary mba tonga ny tsirairay avy ara-iakatra eny amin'ny rano lanitra rehefa ho avy Jesosy tompo. De apetraka amintsika tsara mihitsy zay mihitsy ny tanjona any am'izay misy ianao any na aiza ianao na aiza any amin'ny toerana zay misy ianao any mba hirotsaka aminao ny fanamasina, mba hilatsaka aminao le teny tsisy kilema, anokatra amin'ny masonao, anafaka anao ary afahanao hijoro vavolombelona ho fanasina, hitory ny fahamarinana any am'izay rehetrarehetra lehanao any, ho mpianatra ianao ary anao mpianatra ny firenena ihany koa. Zay ny tanjona. Farany mialohan'ny andraisako teny ho zarainy tsy fitadiavam-boly zao na fitadiavam-bola na fahazonan-karena fa hoy Jesosy hoe nomena maimaim-pona anareo de mizara maimaim-pona. De maimaim-pona ny fizarana an'izao teny zao marina fa misy fanefana, misy zavatra aloha, misy zavatra efanao amin'ny fitoriana fa atao maimaim-pona ny fanomezana an'izany atsika tsirairay avy fa tsy fangoronam-bola na fangalana vola amintsika tsirairay avy. Tsaroko ny tenin'ny Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 i Paoly rehefa niresaka amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 de nilaza Paoly hoe zahay ozy izy tsy naniry vola fotsy na naniry volamena anareo. Asan'ny apôstôly 2:20 7:30 de hoy izy tsy mba naniry vola fotsy na volamena na lamban'olona fa fantatrareo ihany fa ireto
tanako ireto no niasa mba azoko sy ny niaraka tamiko izay ny ilainay. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiatra ny mahatra ka tsy aro ny tenin' Jesosy Tompo izay nanao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Tahaka zany nataon'ny apôstôly Paoly zany izay fianarana ihany koa hoe tsy haniry vola fotsiny, haniry volamenan'olona na haniry lamban'olona izay, fa izay ny miasa ary miasa zay ho anay ivelomanay ary ahafahanay manambara ny teny filazantsara ihany koa. Tiako tsindrina tsara zay satria misy mampiasa ny fitoriana sy manao fivavahana azona vola sy akana vola any aman'olona kanefa tsy zany ny tanjon'izao filazantsara sy ny filazantsara voalaza marina. Ato amin'ny Tesalonianina ihany koa dia misy Tesalonianina faharoa toko fahatelo dia mahita tsika ao eo amin'ny andininy fito dia milaza Paoly hoe fa ny tenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay fa nitoetra tsara teo aminareo izahay ary tsy nihinana foana izay hanin'olona fa niasa andro amanalina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy havakitratra na dia iray akory aminareo azy. Tsy noho ny anananay fahefana nefa fa mba hatolotray aminareo ho fianarana anareo ny tenanay. Fa fonombola teo aminareo ihany azy izay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hinana. Zay no amaranako le voalohany zao zany fitapany voalohany zao hoe tsy zay miasa aoka izy tsy hinana. Paoly apôstôly niasa nitety an'io faritra Eoropa io tsy nankavola taman'olona ary tsy nitetika angorombola fa izy mihitsy niasa nitory ny filazantsara niasa nitory izy fa izy niasa andro manalina nanao lay izy mba hivelomana. Dia tenena amintsika koa zany hoe tsy ho fangoronam-bolo zao nafakana vola aman'olona fa fitoriana ny filazantsara. Izarako tenitsika amin'ity androany ity teny tonga dia anafaka atsika ary anazava atsika izany teny zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy amakytsika ato amin'ity teny ity Luka toko fasivy andininy fahavalo amby roapolo. Luka toko fasivy andininy fahavalo amby roapolo. Ary rehefa tokony avalona taoriany zay izany teny zany dia nitondra ny Petera sy Jaona ary Jakoba izy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Ary raha mbola nivavaka izy dia niova ny toetra ny tareny ary ny fitafiny dia tonga fotsy sady nanelatrelatra. Ary indreo nisy roalahy niresaka taminy dia Mosesy sy Eli izay niseho tambonahitra ka nilaza ny fialany izay efa efainy any Jerosalema. Ary rehefa navesatra ny torimaso ny mason'ny Petera sy ny namany nefa naharotory ihany izy dia nahita ny voninahitry Jesosy sy izy roalahy izay teo aminy. Ary tamin'ny nisarahany izy roalahy taminy dia hoy Petera tamin'i Jesosy, Tompoko, tsara raha mitoetra eto sika ary aoka izay hanao trano lahy telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho Mosesy ary ny anankiray ho an'i Eli, nefa tsy fantana izay nolazainy. Ary raha mbola niteny zany izy dia nisy rahona niseho nanarona azy ireo. Ary raha niditra tao amin'ny rahona ireo dia raiky tahotra ny mpianatra telo lahy. Ary nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako voafidiko, izy no henoy. Ary rehefa nitsahatra ny feo dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nanginy izy ireo ka dia tsy nilazalaza tamin'ny olona na dia iray akory azy ny amin'izany andro izany ny amin'izay zavatra efa hitany. Zany teny zany no tiana zaraina amintsika androany. Afatra apetraka amintsika dia zao mba hiaino an Jesosy tsika amin'ity taona 2024 ity. Ny ondriko miaino ny feoko izy Jesosy, tsy haino ny mpanandro, tsy haino ny piskidy, tsy haino ny mpamosavy, tsy haino ny mpimasy fa fitaka zany, laingy zany, fahaverezana zany, asan'ny maizina zany. Ary fahavetavetana eo anatrehan'ny Tompo raha zanak'Andriamanitra, raha milaza kristianina, raha milaza fa mpivavaka kanefa mbola mankany amin'ny mpanandro, kanefa mbola mijery piskidy, kanefa mbola manao fisikidina, kanefa mbola manao famadiana, kanefa mbola manao fanompotsapy, fahavetavetana eo mason'Andriamanitra zany. Isika izay miaino an'izao teny zao Jesosy ihany no henoina. Misy koa tsy miaino an Jesosy fa miaino mpanompon'Andriamanitra, miaino lehilahin'Andriamanitra, miaino mpanompo vavin'Andriamanitra, ary tsy misy adihevitra fa na inona na inona lazainy iny dia ekena na hitondra any amin'ny fahaverezana azy. Tandremo raha lasaina bavy ao amin'ny Matthieu toko 4:20 Jesosy rehefa nanontaniany mpianatra hoe mba hateneno anay hoe Jesosy
hoe roviny ianao no avy ary inona ny famantarana alalàna fa efa ho avy ianao. Ny teny lazain' Jesosy voalohany dia hoy Jesosy hoe tandremo mba tsy hisy hamitaka anareo fa maro be no avy amin'ny anarako ka hiteny hoe indro aty Kristy ary Kristy aza makany izy ary maro no voafitaka, maro no voafitaka. Izany hoe be da be ny fitaka amin'izao fotoana, be da be ny fitaka amin'izao fotoana ary mila mitandrina antsika satria tsy izay rehetrarehetra milaza Jesosy dia tena ao amin'i Jesosy, tsy izay rehetrarehetra mivavaka dia tena ao amin'i Jesosy fa manaova tahaka ny kristianina tao a Bery raha lasaina bavy na izaho miteny aminao zao ary rehefa avy mizara anteny ahako dia manokana fotoana mihitsy raiso ny baiboly mangatany fanamasina dia dinio ny teny izay ambarako hoe araka ny tenin'Andriamanitra ve sa tsy. Fa misy sika izay mivavaka tsy mandray baiboly, tsy mandinika baiboly, tsy miondrika mandinika ny tenin'Andriamanitra, tsy miaino an' Jesosy fa zay tenenin'izay mpitarika, zay tenenin'ny lehilahy n'Andriamanitra, zay tenenin'ny mpanompo vavin'Andriamanitra, zay tenenin'ilay olona natao hoe hitarika izara no henona kanefa maro no mampinana zavatra tsy fihinana ho an'ny ondry, manome sakafo maloto, manome sakafo misy pozina, manome zioga, manome vesatra, manome alahelo, mandratra ny ondry ary tsy lasa ao anatin'ny fangejana, lasa ao anatin'ny tahotra. Fa amin'ity androany ity ny tompo miteny, Andriamanitra ray miteny, ity ny zanako malalako izay nofidiko, izy no enoy. Ry lalasaina bavy izay rehetra manaraka an'izao teny izao, aokontsika mba tahaka an'ilay kristianina eo an' Jesosy, mahita ny voninahitry Jesosy sy ny famirapiratany. Misy karazany roa ny kristianina, misy karazany roa ny olona manaraka an' Jesosy. Misy a le manaraka an' Jesosy a satria nahita an'le mofo dimy sy ny hazan-drano roa izay nitombo ary namoky. Misy a manaraka an' Jesosy a satria te azo fitahina, te azo fahasoavana, te ahita fahombiazana, te hovahany olana. Misy mitady an' Jesosy par intérêt ary mitady an' Jesosy mitady mipaosiny Jesosy fotsiny. Fa misy a le miaraka amin'i Jesosy a le tena te hijery an' Jesosy amin'ny maha izy azy misy. Dia izy ireo Jaona, Jakoba, Petera le niakatra tany an-tendrombohitra. Aizany misy ianao le anisany le miaraka amin'i Jesosy ao an-tendrombohitra, tena mahita an' Jesosy sy ny voninahiny sy ny fahatsarany sy ny fahalebiazany sy ny famirapiratany ve sa le tia tany le tsy mahita an' Jesosy fa miaino hoe Jesosy Jesosy fotsiny fa le zavatra ny tany ny raisiny, ny mofo dimy sy ny hazan-drano roa, ny tongotra mandeha, ny maso mahita, ny sofina mandre, ny aretina zay sitrana fa tsy tena mahita an' Jesosy amin'ny maha Jesosy azy. Lazaiko anao fa famantarana fotsiny reny ary tsy reny no midika fa voavonjy ianao raha mahiratra ny masonao, tsy midika fa voavonjy ianao raha sitrana ny tongotrao, tsy midika fa voavonjy ianao raha ny tombo ny mofo dimy sy ny hazan-drano roa. Fa jereo tsara fa anisan'ilay boka fola izay nisitranan'i Jesosy ary ny rahany nakany amin'ny mpisorona sy nitondra ny fomba fanao rehetrarehetra dia ny folo sitrana avokoa fa niverina anakeo amin'i Jesosy, nandohalika teo amin'i Jesosy dia iray ihany, iray ihany, iray monja. Zany hoe nahazo fanasitrana ny reny sivy reny fa fanasitranana ny azony fa Jesosy tsy azony, le fankatoavana tsy tao aminy, le fiankofana tao amin'i Jesosy tsy tao aminy fa lasa tany reny nahazo fanasitranana fa ny fiainana mandrakizay tsy azony, ny famonjena tsy azony, ny lanitra tsy azony fa ny ray ihany nanatona tao amin'i Jesosy. Aoka ny ianao mba le ray manatona an' Jesosy, aoka ny ianao le mba niaraka Jaona, Jakoba, Petera le tao an-tendrombohitra mahita an' Jesosy. Tandremo fa misy no miteny hoe maty 3 alina, maty 3 andro ary nahita an' Jesosy ary tany amin'i Jesosy dia ino no raisitsika ho tompony, ino raisitsika ho Andriamanitra, ino no arahantsika izay rehetrarehetra lazainy. Nefa maro no mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra, maro ny lainga milaza fa mbola mila mandoa fahafolo-karena, tsy ao amin'ny fahafolo-karena antsontsika fa ho amin'ny fahafahana. Izay mahatonga hoe tao amin'ny tendrombohitra rehefa niova endrika Jesosy a tao Mosesy, tao Elia, fa rehefa avy eo tsy hitantsony Elia sy Mosesy fa Jesosy ihany teo. Izany hoe ny lalàna izay nambara tamintsika dia efa Jesosy no nahatanteraka azy. Ny mpaminany a izay nilaza ny zavatra faminaniana rehetrarehetra dia efa ao amin'i Jesosy zany. Aza manaiko averina amin'ny lalàna intsony ray ianao ka averina amin'ny hoe tsy mahazo mihinana an'ity, mahazo mihinana an'ity, tsy maintsy mandoa fahafolo-karena, voavovonjy, tsy mandeha amin'izany intsony fa ao amin'ny fahasoavantsika ao amin'i Jesosy, ao amin'ny fahafahantsika ao amin'i Jesosy ary ny zato isan-jatotsika dia an' Jesosy, ny atsika ray manontolo dia an' Jesosy, tsy amin'ny hoe misarindona tsy misarindona mahavoavonjy ianao fa ny fonao madio, ny fonao makatony teny, fonao manao sitrapon'Andriamanitra ary ho anao raha vehivavy volonao lava dia sarindohanao zany.
fony teny ataoko fotsiny zany fa mbola isy toana afaka izarana an'izany fa ny hafa napetraka amintsika dia mba ho mpiaino an' Jesosy tsika hiaino an' Jesosy fa tsy hain'olona tsy hanarak'olona fa io voasoratra hoe voaozina zay olona matoky olona fa ho tahina zay olona matoky an' Jehova mba hatoky an' Jesosy tsika ary Jesosy niraisitsika isan'andro san'andro araka ny teny hoe mirindrina amin'ny hefitrao mangingina mivava mandini tenin'Andriamanitra fa zany no azotsika fiainana ary mba ho mpiaino mpankatotsika azotsika ny fiainana mandrakizay ho an' Jesosy any voninahitra amen.